Izy ny Naomi, izay vehivavy jiosy avy any Betlehema any Joda. Nentin'ny vadiny Naomi honina any amin'ny tany atao hoe Moab. Izy sy ny zanany roa lahy, izay nahatonga ny tsy fampian'ny sakafon'izy ireo tany Moab. Maty ny vadiny Naomi, nanambady vehivavy Moabita roa atao hoe Orpa sy Rota ny zanany roa lahy. Maty nefa ireo zanaka lahin'i Naomi ka tavela irery Naomi sy Orpa ary Rota. Reny Naomi fa nomen'Andriamanitra vokatra tsara hohanina ny vahoaka tao a-Joda. Nalain'i Naomi ary ny vinantony roavavy ka lasa nakany Joda izy ireo. Teny an-dalana dia nilaza tamin'ireo vinanty vaviny Naomi mba hiverina any amin'ny ray aman-dreniny. Nitomany izy rehetra avy eo. Dia nilaza tamin'i Naomi Rota sy Orpa fa te-hiaraka aminy ho any amin'ny firenena izy ireo. Fa nasain'i Naomi hody izy ireo mba hanambady lehilahy hafa. Nitomany indray izy ireo ary nanao velomy Orpa. Fa hoy Rota, aza mangataka amiko andahoanao, fa n'aiza aleanao dia aleako izay hitoeranao. Ny vahoakanao no vahoakako, ary ny Andriamanitro no Andriamanitro. Rehefa hitan'i Naomi fa vonona hiaraka aminy Rota dia tsy niteny intsony izy. Dia niverina tany Joda i Rota sy Naomi, ary faly ny mponina tao Betlehema nahitany Naomi. Fa hoy Naomi hoe, atao hoe mara aho, satria mangidy indrindra no nataony tsy toa amiko. Rehefa niveriny Rota sy Naomi tamin'izay dia fotoam-pidinjana tany Betlehema, ka nandeha nijinja vary tany amin'ny sahan'i Boazy i Rota. Tsara fanahy tamin'i Rota Boazy ary nanao izay ahazahoan'izy ireo sakafo avy tany an-tsaha. Reny Naomi izany ka nolazainy tamin'i Rota fa havan'ny vadiny Naomi i Boazy. Nakany amin'ny Boazy Rota ary nilaza taminy fa izy ny mpanafitra amin'ny fianakaviany. Namboarin'i Boazy ny zavatra rehetra mba ahafahany hakavady an'i Rota. Nananjanaka lahy atao hoe Obeda i Rota sy Boazy, ary nikarakara ny Obeda toy ny zanany Naomi. Azo antoka fa hananjanaka lahy atao hoe Jese Obeda, ary nananjanaka lahy atao hoe Davida izy, izay ho mpanjaka lehibe amin'ny Israely, izay nandresy ny goavambe atao hoe Goliata. Taona maro taty aoriana dia anisan'ny taranaka Rota sy Boazy i Jesosy, ilay mpamonjy izao tontolo izao.